Dia mbola mpifaliana indray no hiara-bananao manaraka n'ity fandaharana aramaso ity ho amin'ny androany. Araka ny efa fantatsika ny fandaharana aramaso dia anasana solombavambahoaka iray isan-kerinandro. Ho amin'ity androany ity dia manana vahiny vaovao indray isika dia tsy isa fa ny solombavambahoaka ny Madagasikara lanteny amin'ny distrikan'ny Betafo faritra Vakinankaratra iny dia ny solombavambahoaka Dr Lovanirina Celestin. Miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka ary ankasitrahana ianao naneko vahiny fandaharana. Faly marahaba ny vahoaka izay manaraka n'ity fandaharana ity dia faly marahaba anareo avy eo amin'ny Transparency International. Fantanina tiany mpanaraka ny fandaharana ho fantarina, inona no afaka ambaranao mombamombanao Andriamatoa solombavambahoaka ny lalam-pianarana niratovinao ka nahatonga anao amin'izao toerana maha solombavambahoaka anao izao? Ny tenanay aloha dia zanaka mpampianatra sy zanaka zandarma teraka tao Betafo ary nianatra tamin'ny sekolim-panjakana EPP CG lycée EPP tany Antsoy Ambalabe. Ny CG nanao CG tao Marovoay ary nianatra tao amin'ny lycée Tsiromandidy Ambatolampy ary Atsirabe no nafaka bakanay. Nanao ny service national hors force, nanao ISEN zany zay. Dia nanaraka ny lalam-piofanana médecine Diny Ankatso. Dia nivoaka dokotera zay tamin'ny taona tamin'ny taona 2000. Dia niasa dokotera, niasa tao amin'ny ministère de l'intérieur ny tenako, conseiller médico-social tamin'ny zany fotoana zany. Tamin'ny général Soja, ministre de l'intérieur, tamin'ny général Sakrabe Mananjara, ministre de l'intérieur, conseil technique ihany koa tato amin'ny assemblée nationale tamin'ny vice-président ny assemblée faritany tituliara Mahafatry Samuel, ary mpanolontsaina ihany koa ny vice-président ny assemblée tato amin'ny assemblée ihany koa Yves Rotelso, dia mpanolontsaina ihany koa tany amin'ny sénateur tany amin'ny Sénat, niaraka tamin'ny professeur Dinazana Fotomanantena. Zay zany ny parcours tsotsotra ary tao anatin'izany asa zany dia mbola nanao ny fianarana dia nanao ihany koa ny spécialisation izay natao tany amin'ny USTM Majunga dia nahazoana ny diplôme ny spécialiste en santé publique et communautaire. Dia anisan'ny niasa en tant que fonctionnaire zany, niasa tany amin'ny CSB2 tany Amboasary Atsimo ary niasa ihany koa tao amin'ny SDSP Betafo responsable ny nutrition. Dia reo avy eo lasa médecin inspecteur tao Betafo. Dia tamin'izay médecin inspecteur no voafidy ho solombavambahoaka tao Betafo. Misaotra solombavambahoaka amin'izany fanazavana nentinao izany. Manahoana anjara ny fanaovanao ny tatitra eny anivon'ny distrika izay hiadidinao? Ny tatitra tokoa dia anisan'ny didin'ny lalam-pandroenina ho ataonay solombavambahoaka. Indrindra rehefa vita ny session zany dia tokony hanao tatitra amin'ny vahoakanay izay. Raha tao anatin'izay roa taona zay dia tratran'ilay amena moa tsika ny tena marina, amena ara-pahasalamana, dia voarara ilay famorim-bahoaka. Fa na izany na tsy izany dia nahavita ny tatitra antsaka sy andavany foana zay namory vahoaka na amin'ireny fihaonana any ambanivohitra. Fa ny tenako zany raha Betafo dia manana fandaharana ihany koa amin'ny radio Zaraso izay mifandray amin'ny radio Don Bosco. Misy an'izay fandaharana atao hoe Maritrafo izay mandesaky ny alahady hariva mihinana sasany eo, manana amin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo minitra eo ny député. Dia tena eo no nanaovana ny tatitra hatramin'izay. Fa tao anatin'izay fotoana nanaovanay n'ilay session zay matetika tratran'ilay confinement foana tsika zany tao anatin'izay roa taona zay. Dia nanaja an'ilay fepetra moa tsika hoe mba tsy hisian'ilay famorim-bahoaka. Dia voatery natao amin'ny radio aloha zany ny tena nanaovana ny tatitra. Dia rehefa mba misy ny fihaonana amin'ny vahoaka any amin'ny tany ambanivohitra amin'ny alalan'ireny fety sy ny inauguration reny dia manararaotra ihany koa mamita an'izay tatitra zay arak'izay
azahoan'ny vahoaka avy hoe zao daholo ny zavatra asa nataonay tany amin'ny antenimieram-pirenena. Isaorana ianao amin'izay fanazavana nentinao izay a, iarahantsika malala ny zava-misy mahakasika n'ity krizy ara-pahasalamana Covid-19 ity. Tiana ho fantatra ny hevitrao Andriamatoa sy Lombavam-bahoaka, araka ny hevitrao inona ny sosikevitra tokony entin'ny eo anivon'ny parlementa edivana amin'izay krizy ara-pahasalamana Covid-19 izay? Ny pandémie ny Covid-19 dia tsitsika ihany no miatrika azy fa izao tontolo izao. Ary ny tena moa dokotera raha teo dia ary mpikambana ihany koa anatin'ny komisiona ny fahasalamana. Vice président amin'izay komision izay ny tenako dia nisan'ny manaraka akaiky ny paikady editsika miady amin'ny valanaretina. Ny zava-dehibe amin'ny tena moa sady spécialiste en santé publique dia misy an'ilay ohatra moa hoe aloha misoroka tsy izay mitsabo. Dia ny stratégie io zany dia amiko dia tsotra azo tanterahana voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fanaovantsika diagnostic. Iza ny marary, manao test atsika zany amin'ny alalan'ny fanaovana ny PCR. Ny TDR moa milaza fotsiny niona tamin'ilay valanaretina avy ianao, ela sa aingana. Dia hita eo amin'ilay IgG sy ny IgM efa vetivety kely io na efa ela na nifanena tamin'ilay valanaretina. Fa ny PCR milaza fa efa mitondra an'ilay otrikaretina ianao ary hoe mamindra an'izany ao aminao ilay aretina. Dia ireny zany ilay mahatonga hoe andehanao amin'ny avion dia atao TDR. Fa ny PCR ny ahafantarana hoe tena marary ilay olona. Dia izay test izay tonga makany amin'ilay diagnostic hoe marary ilay positif ianao na hoe salama ty olona ty. Miankina amin'izay ihany koa ny fepetra rehetrarehetra ny anatin'ny prévention dia ny vaccine. Raha koa izay stratégie anankiray iadina amin'izany valanaretina izany fanaovana vaccine. Dia rehefa mandeha daholo ny prévention, izay tsy tratra amin'izay moa mbola tsy nisy ny vaccine dia be ilay narary dia mitsabo. Prévention secondaire traitement zany. Atsika dia rehefa mandeha indray ny traitement dia manaraka an'izany daholo ny fanafody ny olombelona, ny épile rehetrarehetra ireny, ny concentrateur d'oxygène, ny oxygène, zany rehetrarehetra zany ny sehatra zany. Ny toerana hitsaboana misy logistique be dia be tsy maintsy mobiliser amin'izany. Dia ny vola moyen koa zany satria ahoana ny vola, ny indemnité sy ny karazany. Zany rehetrarehetra zany no paikady tsy maintsy mila maîtriser rehefa hoe hiady amin'izany hoe valanaretina Covid-19. Dia misy ihany koa ny ataontsika hoe ny diagnostic approfondi mandeha any amin'ny scanner. Dia amin'izao moa tsika soran'Andriamanitra efa mba hiverina amin'ilay fiainana hoe efa mba misokatra nefa tsy adino ilay geste barrière satria fiarovana tsara indrindra dia ny elan'entana 2 metra, fanasàn-tanana araka izay azo atao misavony, ranon-tsavony dia ny tsy fivorovoriana. Aza adino mihitsy fa misy an'ilay ataontsika hoe R0 dia ny fahafahan'ilay olona anankiray mitondra otrikaretina mamindra any amin'ny hafa. Ka ny fifindran'izay dia amin'ny alalan'ilay fivorovoriana aloha voalohany indrindra. Amin'ny ankapobeny zany roa zavatra mila maîtriser tsika. Ao anatin'izany koa moa fitaovana hoe rehefa tena marary mila réanimation dia ny ambulance mipetraka. Izay rehetrarehetra izay tontolo tsy maintsy mila fehezina raha hiady amin'ilay coronavirus. Ka ozintsika hoe ahoana ny fijery ny ady paikady sy ny dia io moa zany anjaran'ny mpanatanteraka fa ny anjaranay dia mi-interpeller. Ary tsara fantatritsika ihany koa fa tsy na eo ary ilay coronavirus dia misy andro aretina mbola mipetraka foana ady amin'ny tazomoka. Ary ny zava-doza ary angamba dia le resaka santé de reproduction izay lasa adiny. Zany hoe na ny produit anaovana fanabeazana aizana sy ny karazany ary lasa somary adino ilay izy dia tsy ho gaga atsika raha be no teraka tsy ho atsy. Zany rehetrarehetra tsy mandeha mitokana ilay izy hoe marina eo ilay pandémie fa ny système de santé dia tsy maintsy mila maîtrisena ihany koa. Isaorana ianao sy Lombavam-bahoaka amin'izany fanazavanao izany mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Araka ny hevitrao inona no entina manafongana
Ity kolikoly izay manjaka eto amin'ny firenena ity. Ny kolikoly angamba hitantsika ny voka-dratsy ny kolikoly fa mitondra mankany amin'ny tsirary. Manano marina rehefa mandeha ny kolikoly dia lasa tsy manano marina. Endrika maro moa nisy on'ilay kolikoly eto amintsika fa zavatra tsapa kosa aloha fa misy ezaka fa mipetraka ilay structure an'ilay ady amin'ny kolikoly fa mbola misy ihany koa ny ezaka tokony atao. Ny ankapobeny misy sampan-draharaha atao hoe sensible kokoa mihoatra amin'ny sasany. Ohatra raha miresaka antsika zao ny fitsarana dia ohatrany fiteny mampiteny mona ny sasany. Ny sasany ao fa tsy mitsara rehetra noho inona noho ny resaka kolikoly. Ka zay zao dia nisy tolo-dalàna mihitsy zao anisan'ny reny ialana amin'ny kolikoly zany dia nanolotra ny tato amin'ny asain'ny pirenena ny resaka momba ny PAC reny zao, pôle anti-corruption. Zay lasa misy fahatsapahany mpanolotra azy moa lasa misy fahefana be loatra namena an'ilay izy zay miteraka makany amin'ilay kolikoly. Dia zay ilay hoe averena makany amin'ny tribunal tsotra ilay sanady mifanaraka amin'izay. Zay zany anisan'ny atao hoe andraikitra andraisin'ny député ihany koa zay mba hialdiana amin'ilay kolikoly. Satria rehefa eo aminao zany dia voatratra an'ilay pression anao misy izy misy inona dia tsy maintsy miteraka sahady hatrany hoe tena dia hoe mila raha manao kolikoly mety mba morty ity zavatra ity. Dia zay mantsy no anisan'ny zavatra tena manahirana fantatritsika hatrany amin'ny ady tany dia manahirana antsika dia andrenesana an'izany. Amin'ny toeram-piasana maro mba tsy ilazana hoe iza no ciblena eto fa misy zavatra zay fa ny zavatra tsapa kosa dia fa ilay structure efa mandeha makany amin'ny fitsinjaram-pahefana na ifotony mihitsy zany efa manomboka mametraka an'ilay rafitra hiadiana amin'ny kolikoly. Fa eto koa zany dia antsonan'ny mpisehatra amin'izany ny société civile indrindra amin'ilay fampianarana fanabeazana zay tena tokony atao mafy be ahafahantsika manana an'izay changement de comportement mba tsy hanaovantsika kolikoly zay satria matoa misy ny kolikoly dia misy ny mpanome misy koa ny mpandray. Inona ary ny hafatra hoentinao ho an'ny mpanaraka ny fandaharana? Voalohany aloha dia misaotra anareo transparency izay ataoko hoe manao zao fandaharana zao sady évaluation ihany koa ilay izy ny tena marina hoe ao anaty koa ny fatra-pahatakarana na ny fomba fiainan'ny député zany ny momba an'ireo domaine maro ireo. Ny voalohany raha niresaka antsika ny resaka coronavirus mbola eo foana ilay coronavirus. Amiko zany dia mila mitandrina antsika manaraka n'ilay fepetra ara-pahasalamana. Faharoa misy ny vaccine. Zaho manokana zao dia efa nanao vaccine ary mampirisika ny olona nanao vaccine. Misy resabe moa tamin'ilay zay AstraZeneca, Covishield zafy ihany moa ny Lexis fa ny zava-dehibe dia zao maharesy lahatra io vaccine io satria jereo fa nan'ny Britanika izay namokatra azy dia nanao an'io daholo izy menakavy. Raha izay faharoa io amiko dia tena le vaccine basique zany hoe virus novonoina dia miteraka iny no ampiasaina hiteraka anticorps. Fa ny sasany mbola reto ARN messager sy ny karazany reto zay mbola tsy nanaovana andrana akory ary fa tonga dia lancé be moa ny publication dia lasa hoe reny ny tsara fa za dia resy lahatra fa tia ny tsara kokoa amiko satria biolojika io amiko io vaccine io dia mampirisika ny olona hanao an'ilay izy. Za nanao zao miakatra kely fotsiny dia démesuré ny température ny habitson'iny dia nilamina tsy misy atahorana. Ny resaka ankoatran'ny coronavirus nataontsika ny kolikoly dia mila ezaka hitambarana izy io mba hialana amin'izay kolikoly zay. Lasa ohatrany hoe fomba fiaina mantsy zany amin'ny service sasany vao mandalo ohatra mandalo police de la route dia tsy maintsy mametraka. Lasa ohatrany hoe fa écolage obligatoire lasa fomba fiainana mihitsy zay tena efa ao anatin'ny kolikoly. Mila ilana mila changement de comportement be zany tsika fiovana toe-tsaina. Manarak'izay ny aminay moa zany ny tatitra dia tena manao an'izany
ary tsy tatitra ihany ny asa napetraka aminay fa manao ny tolo-dalàna. Raha nahita zao tsika zao le farany teo dia nanao n'ilay tolo-dalàna momba ny zopirenena malagasy ary ny tenanay moa tao anatin'ilay niatrika an'ilay télé dia voatendry hanolotra azy. Dia tsara ho fantatritsika zany ararotina zao fihaonana zao fa tena makany amin'ilay hoe fiarovana ny fiandrianam-pirenena ny zavatra nosoratana tao. Hiarovantsika ny tanitsika na sarotina ary ny fomba fahazahoana nationalité vahiny. Faharoan'izay misy ireo lalàna zay tsy fantatry ny olona le izy dia nasiana zana moa navoaka ny diditsy volana tany amin'ny 970 nge mifiatsika amin'izao pirenena. Misy zavatra be dia be banga ao anatin'izay dia nezahana ho atsaraina. Mivadika moa izy noho ny communication dia lasa fivarotana tanindrazana indray no nanehoana an'ilay izy satria misy lalàna zay nataony tany amin'ny fitondrana teo aloha eritreretiny ampandroso angamba zay lasa in'le 2003 0 27 dia lasa nampiasain'ny vahiny azahoana tany, miaro ny vahiny mihitsy azahoana an'ilay tany. Dia zay ny tadiavina ifoanana ao anatin'ilay izy dia vadika moa ilay izy lasa zay indray no ilazana amintsika hoe devoiranay manao tatitra, devoiranay koa zany ny manao tolo-dalàna ary ampahafantarina ihany koa devoiran'ny société civile koa mampahafantatra ny olona hoe zao toa ny asa andraikitra n'izany député zany akoatra ny fitondrana ny tetam-bahoaka avy any amin'ny distrika ny avianay tsirairay avy. Zay ngamba no afatra fa dia raha antsika mbo salama tsara daholo ary azadiny fa mbola mamono ny coronavirus dia ny ahafahantsika miverina amin'ilay asa andavanandro dia ny fanaovana vaksiny fitandremana mandrakariva amin'ilay geste barrière sy ny ady rehetrarehetra efa fanaontsika reny fa tsy hoe misokatra ny lalana dia sorana daholo ny fiarovan-tena rehetrarehetra tsy zay mihitsy fa voatery miara-miaina aminy tsika zany amin'izao fotoana izao satria ny anetsika ny olombelona mbola vitsy kely ny vita vaksiny dikan'izay mbola tsy ahazo an'ilay défense collective zany mihitsy immunité collective itsika zay rehetrarehetra zay zany dia entina ny tanina hoe ny solombavambahoaka dia tsy mikatsaka afa-tsy zay ahasoanyity Madagasikara ty ary anisan'ny mahatsaro tena zay tianay ny tanindrazana matoa zay miezaka manao ny asanay antsakany sy andavana mba ahafahanay hoe mba mitondra ny anjara brikinay ho fampandrosoana an'ity firenena ty mba hiadanany vahoaka malagasy. Isaorana ianao Andriamatoa solombavambahoaka amin'izay afatra mafonjana entinao izay isaorana ihany koa ianao nanaiky ho vahin'ny fandaharana farana treo ihany koa ary ny fandaharantsika ao amin'ny androany ankasitrahana ianao nanaiky niaraka taminay hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny mpanohana ny fandaharana dia ny PNUD sy ny PBF veloma tompoko.